rina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavorona samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia nitariny ho eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifatona ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy narina. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanafaka ny ratsy fanahy hisaraka ny marina. Dia atsipika any amin'ny fandorona lehibe mirehetra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroana izy. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoera taminy, dia hoy izy taminy, Jesosy no miteny. Koa amin'izany, ary ny mpanoran-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompontrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy eny. Vaky teny fahatelo dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo 12, atomboka amin'ny 9:20 ary dia atsahatra amin'ny 7:20. Hebreo 12, atomboka amin'ny 9:20 ary dia atsahatra amin'ny 7:20. Ny soramandy eo amin'ny